Crédibilité tokony ny FFKM moa zany nilaza tao ary zay efa niona tamin'ny FFKM ny Armata tamin'ny androny hoe tsy mety ihany nge ty ataonareo ity fa ohatran'ny lasa fanilikiliana tapitapika eo zany dia ny président rehetra zay voafidy teto taloha zany fa zay tsy nandray anjara tamin'ireny le fifidianana tamin'ny Desambra reny no nalaina dia miaraka amin'ny FFKM dia miaraka amin'ny président Hery Rajaonarimampianina ireo nanao fihavanam-pirenena ary zavatra tsy fantany nefa ireo tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana dia lasa tapitapika eo zany ho somary ahilikilika le olona rehetra nanao ny niditra tanatin'ny fifidianana iny indrindraindrindra tamin'ny présidentielle ary izay no natonga anay niaraka hoe ohatrany tsy mety zany izy ty zalahy misy fanilikiliany ty misy resaka politika avolenta ty fa ahoana zay amin'izao fotoana zao vonona ny ampiakatra ny Madagasikara vonona ny ady amin'ny krizy no ahilikiliky fa atao hoe fihavanam-pirenena dia natao ao ny olona dia lasa politika anovana constitution ohatrany tsy nilaina zany le fifidianany reny ary natao tena mbaninjavatra ny valin'ireny zavatra zeny zay dia firaisaky ny pirenena foana ialana amin'ny krizy ny anay fa raha atao filozofika fotsiny hoe resaka manidina le zavatra fa tsy resaka mazava tsara tsy miresaka an'izay firaisakinam-pirenena zay fihavanana ny gasy nge verako azy efa mihavana foana fa mba hampiana kely le fitenenana hoe firaisakinam-pirenena ary zay avety aminay le antoko 10 mitambatra le Armata no tena imasonay firaisakinam-pirenena no imasonay mba hialana amin'ny ty krizy mafy dia mafy ty efa tsy hitatrony mbola voanapin'ny reny zava-doza sy reny tondradrano reny ray Madagasikara ka raha mbola anao resaka be fotsiny dia fandaniam-bola fotsiny zany zavatra zany fa raha tsy mazava tsara ny firaisakinam-pirenena anavotana an'ireo havana rehetra manerana ny faritra rehetra dia lasa resaka fandaninandro fotsiny. Be ny azo kianina amin'le resaka PND ny programme national de développement mety fa tsara nanaovana programme national de développement fa na dia niany fotsiny ko ary dia tsy misy marika tena afantarana an'le programme national de développement philosophie le programme national de développement zany hoe eritreritra samy ampandroso an'ny Madagasikara azao ny fianarana zao ny fahasalamana zao ny ty zao nefa tsy zavatra marika hoe ty no ataonay amin'izao ty no ataonay amin'izao na dia hatrany amin'izay zavatra ary dia efa manahirana tsy maintsy mila fanampiana firaisankina ary tsy azo toerina midido fotsiny amin'izao hoe alefa fasarangara fa dia vita io dia lasa manaonao foana be dia be ny zavatra tsy manara-dalàna ary be dia be ny fanaovanaovana zavatra tsy izy eto amin'ny fitondrana ny firenena ary zay ny fandinihan'ny olona raha ny mpamaty vola ary hoe raha vonareo ty zavatra afenimpenina rehetrarehetra ty natao dia tsy ho avy eo ny vola fa dia fanajana fotsiny moa eny ary fa ho ataon'izao volan'iza no amenao ko ampiasainao any amin'ny zavatra tsy izy zany hoe mbola anitsahana n'le vahoaka madinika ihany zany zavatra zany tsy afaka miteny raha tsy miaraka amin'le mpitondram-panjakana maroso any amin'ny didijadona nge zany zany nefa nidivan'ny républicaine hatramin'izay sy ny démocrate hatramin'izay zany didijadona zany tsy ilaina eto amintsika ary tsy ilaina iraisam-pirenena mihitsy zany ary raha mbola manao an'izany mpitondra dia tonga dia mitona any amin'ny rindrina.